sy colis. Izay no tena nampiasako anazy. Ny ahafantarako ny poste zao dia ohatran'ny hoe fandefasana taratasy dia fanaovana transport ohatran'ny hoe fitondrana entana malaky zany ohatran'ny any ho any amin'ny faritra na ohatran'ny hoe izay no ahafantarako ny poste aloha ohatra hoe fangalana resaka ministry le amin'ny resaka vola ohatran'ny hoe misy fitehirizana vola kely zany. Ny ahafantarako an'izany postra malagasy zany dia toerana anankiray fandraisana dia resaka fifandraisana zany no voalohany indrindra ao anatin'izany ny fifandraisana samy eto an-toerana, fifandraisana mankany ivelany ohatran'ny hoe fandefasana taratasy, fandefasana entana, fandefasana vola dia satria moa efa mivoatra ny poste amin'izao dia mivoatra manaraka an'izay koa ny asa sahandry zareo anatin'izay mety efa misy ny resaka ohatran'ny hoe serasera amina elektronika ohatra fa tsy voatery hoe tsy maintsy manatitra taratasy be foana dia izay. Toerana fandefasana taratasy, fandefasana vola raha ohatra toerana lavitra sy misy elanelana lavitra. Dia toerana fitehirizana vola izay compte kesy satria tsy izay fa ohatra